Eny ary tompoko lasy tompoko vavy amty alarobia fa 7 volana marsa ity de efa le miarabantsika isana tokatrano manaraka ny fandarana miara-manonja ary mitondra ny fialantsiny amin'ny fahatarana minitra maromaro satria 5 minitra be zao ny fahatarana ny fandarantsika anaovana fialantsiny satria mbola tany am-pana tanterahana didy amanandraikitra tany zahay de ndraikidraikitra tamin'ny embouteillage tany am'izay nale tany de na iza na ny namantsika tonton mota ihany ko zany raha kotondrina motarson alleloia de samy taraiky tamin'ny embouteillage zay mianaka ny député Rastany nametraka ny teny fialantsiny izay tokony miaraka tamintsika tamin'ity androany ity fa noho ny adidy amanandraikitra zay voatery tsy maintsy atreny dia tsy afaka miaraka amintsika izy na de fa naniry aza ny hizara fa ny okevitra eto amin'ny fandarantsika miara-manonja amin'ity androany ity de arabaina ny namana teknisianina tare amin'ny faliramanina rivo ambadika ao hitako grand complet misy ny ekipa satria ao ionja zay manao ny diffusion ao ihany ko i artanjona zay teknisianina efa encadrera ihany ko zany zay mandendeha ny ambadika rehetrarehetra any de ny namantsika atsika zay mpianadrara eto amin'ny fandarantsika misy tovavy hafa ihany ko hitako ambadika raha sy diso fa tsy mbola haiko tsara le anarany de arabaina daholo namana rehetra indrindra ny any amin'ny radio mada zato teboka valo mpiara-miasa akaiky amintsika de kopakopa-tanana ho anareo miasa ao amin'ny radio mada ny maso evony MBS rehetra mandray ty fandarany ty ianareo eto terina sy any ampitan-dranomasina arabatsika tompoko lasy tompoko vavy de efa eto akaiky eto iaho ny namantsika tonton mota tonga de arabaina satria iaraka handalina makafaka hiresadresaka ny raharam-pirenena iaraka amiketo tonton mota miarabanao miarabanao faniry de manantitra ny fiarabana ho an'ireo mpanao tsy lazaina rehetra misehatra ato amin'ny radio TV MBS sy ny radio mada miaraba anareo mpanaraka ny fandarana na ny eto toerana na ny any ampitan-dranomasina miaraba ireo namana any amin'ny sava voiemarany moa zany sava miaraba anareo mirarosoa anareo dia eto aritsika zany zao amin'ity anio ty amakafaka ny zava-miseho eto amin'ny firenena tonton mota aleo aloha ny vaovao any toetrandro no horesahantsika aloha zany am'ty androany ity namana faly raha voaray ny faly le vaovao nalefako tamin'ny faly teo de aleo zay avy atrany ngambany loha no alefa satria efa samy iomakomana daholo zany ny any analanjy-rofo any sava any diana satria lay rivodoza dia efa mieloelo any ambadika any de tonga de vakitsika ity angambany tamin'ny firy nahazo tsika an'ity zay ndraso aloha igamanina zany izy ity zay efa tafiditra raha ny vaovao voaray zany de préfecture ny Sambava mihitsy no nahazo tsika an'ity zany hoe araky ny filazana ofisialy avy amin'ny foibe famantarana ny toetrandro tamin'ny fitora maraina dia efa tafiditra antanety tamin'ny enina ora latsaka fahefany tao amin'ny commune Ampisikina district ny Voemara le rivodoza tropical Gamanina zany 50 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy izay iarahana tafiotra mahatratra 100 kilometatra isan'ora ao anatin'ny 70 kilometatra manodidina ny foibeny zany noho zany de tafiditra ao anatin'ny faritra mahazo ny filazana fampitandremana milokomena sy loza mitatao ny distrika efatra ao anatin'ny faritra sava zany de izay zany no vaovao any toerana fa misy sary aho nalefako amin'ny faly ny zava-misy any Pisikinana zany distrika ny Voemara zay misy ny foibe ny rivodoza Gamanina zany am'izao fotoana izao raha ohatra ka hita amin'ny faly le izy azotsika alefa de tonga de resahantsika avy atrany zany satria tsika ihany ko zany de miezaka ny mizara an'ireo vaovao zay
tokony ho fantatry ny rehetra satria fizarambavao goavana no ohatran'izao mba ahafahantsika manampy ny fiarahamonina zany dia alefako any aminao ihany koa faly a ity video ity zany satria dia misy tatsoroka goavana zany ataon'ny fokon'olona any amin'ny faritra zay misy rano io na alefako amin'ny faly io le izy a ity zany a ny any am-pisikinana am'izao fotoana izao a tamy 12 ratoandro no nahazonan'izany zany a de alefatsika zany a ny sary samihafa zany rasy de ratsy ny toetrandro moa zany de misy video any faly raha ohatra ka vonina ny andefa an'le video tsika rehefa aveo a de angatantsika ny namana faly zany a zay handefa an'le izy a rehefa aveo a satria de ao anatin'ny famonjena am'izao fotoana zao a re olona any amina toerana maro samihafa satria miakatra ny rano a ary tetena rano be de omeo signal rehefa aveo a famonjena olona zany no atao any amina toerana maro samihafa tamin'ny sivora maraina tany am-pisikinana de misy sary avy any am-pisikinana angamba izy ty raha tsy diso a sa taiza de raha ohatra vonina le izy faly a de ho alefatsika satria zay le miezaka foantsika satria moa tsika zany orinasa tserasera de mizara ny vaovao a zay tokony ho fantatra sy ho eny rehetra zany mba tsy hoe iresaka politika foantsika ao anatin'le fandarana zany fa misy hatrany a ny tontolo ara-tsosialy ara-ekonomika tsy maintsy resantsika de zao zany mba ho fanampiana dia tsy maintsy miresaka ny tontolo ara-tsosialy tsika satria misedra zavatra goavambe reo avatsika zany a any amin'ny faritra any ao ampinany telo rehefa cyclone ka tafiditra analanjorofo dia ampinany telo tena enjana be de ty zany a video amateur moa zany nalainy ty tamin'ny maraina teo zany a zao ny famonjena olona any amin'ny faritra sava ity sary ty zany a de zaraintsika zao ny famonjena olona de zay le tiako tenenina hoe ny fahafahatsika zany a mandefa ny vaovao tahaka izao dia hankaherezana an'ireo malagasy namantsika zay tratran'izay rivodoza izay a famonjena olona famonjena ny trano samihafa ny zaza mambehivavy de ankaherezitsika zany reo malagasy a zay manao zany tatsoroka fifanampiana am'izao fotoana izao de ny sary any ambinany telo maro antsetra satria tena tratra foana ambinany telo zany a izy ty commune zany hoe raha eo maro antsetra villa zany ianao miala amin'ny aéroport a de iny mandeha any Ankofalava iny a de tonga de tafavoaka mahazo any Mariarano a de tafavoaka mahazo any ambinany telo raha ho an'ny efa tamin'ny maro antsetra mahay an'izany topo omeko zany de any maro antsetra any ambinany telo a rano be am'izao fotoana izao a de manangasanga ny tafo zany zay zany ny zava-misy any am'izay tanàna rehetra any ny any asambava koa ohatran'izany fa miezaka mifanampy zany ny fiarahamonina e de zao hitantsika amin'ny sary zao mialatsiny moa zany satria somary mipiksa le izy a de miezaka mandefa azy sotra betsaka amin'ny faly zany a aizy ty faly azafady ty video ty le video ty aiza mety maro antsetra io ya zao zava-misy fa ankaherezina zany tafiditra tanety zany a igamanina zany le rivodoza de mankahery reo avatsika any amin'ny faritra analanjorofotsika faritra sava diana ao atao masina ihany koa rano be am'izao fotoana zao a de sahirana amin'ny resaka jiro de any maro antsetra satria any vodirina ny voloina zany misy an'le fobe mpamokatra herinaratra tatan'ny tozigrina de tsy mandeha satria dia rakotra rano barazy a tafiditra miaraka amin'ny faksa zany ay any sambavy ty na lefa mifaly ty oke faly a ndahoara de sary any ambinany telo ngamba ny amaranantsika ny vaovao ny toetrandro zany a de mankahery ia ho atsika any amin'ny faritra rehetra any miara-mietana miara-mitepo am'ireo malagasy avatsika isika zany a zay tena ao anatin'ny famonjenaina sy fiarovanaina sy
ny fiarovana an'ireo fananana zany a zay tratra ny rivodoza am'izao fotoana izao a de azaraintsika zany misy ny efa tratra ny loko mena, misy ny ao anatin'ny loko mavo a de reny rehetrarehetra eny fampizarantsika zany. Ny sary ho alefantsika eto a de ny sary any ambinany telo hoe efa eo a-tanàna zany, ty zany tanàna na ambinany telo tena tsy hafa bela ambinany telo a rehefa misy ny rivodoza mandalo ohatran'izao indrindrandrindra ny faritra Analanjyrofo a de tahaka izao efa manangasanga ny tafo zany ny rano dikan'izay zany ambony be zany lay fatran'le rano sy lay fidirany ao an-tanàna de zao hitantsika izao zany a mila andifotra mihitsy ny zany trano a lay rano a zay tafiditra zany a any amin'ny commune ambinany telo. Makahery ny ben'ny tanàna any tsika sy ireo namana rehetrarehetra zay mifampiantso mifampiresaka amintsika zany amin'ny hoe tena ao anatin'ny famonjena ny mpiaramonina am'izao fotoana izao. Eny ary misaotra betsaka za moa zava-misy a dia tsy maintsy resahantsika araky ny hampitatsika ny vaovao satria orinasa tserasera ho isika dia ataontsika vaindoha andrarany mizara ny vaovao. Tonton Mota satria tonton Mota koa mahafantatra tsara mifaritra varatry ny nosy iny a manakambara-kely ianao. Ka izao ankeo maraina tamin'ny fito sasany any resaka tamin'ny namako zay ihany voemarany mikasa andray roplanina tamin'ity anio ty de nidina nakany Sambava any moa zany mandray roplanina. Ny roplanina miala avy aty Antananarivo a de ho Sambava de makany Dego de miverina aty Antananarivo. Fa gaga tenen'ireo tsy navelany zandary mandeha zay fa avo de avo le rano izy a eo am'le iny ty misy rano zany de misy baky toy izy afanga lasa misy baky Sambava Voemara tam'izany andalo tany nandeha tany tam'izany fotoana zany tsy nisy an'izany tany fa de mandeha mizotra tsara sala am'ireny hoe Antsoy Ambanjy reny zao lasa misy baka de le rano izy le namako a efa aty amin'ny soroka de nitohanany zandarma mihitsy zay hoe tsy mandeha tsononareo fa mijanona no ny antony fitandrona ny ainareo. Zay le vaovaoka de mampahery an'ireo naman'ireo fa ny tena olana mantsy a zoma 29 mars tsy fesana zareo amonjy asa ho atao rapitso a roplanina mety tsy misy de eo zany de ohatrany hoe eo ny raisina ozy fitenenana ka zay nanaovana hoe mampahery anareo fa tsy reo naman'ireo ihany fa ny vahoaka rehetra zay miezaka manao asa fameloma-tena mamelo tena sy ny etsetra tsy afaka mihitsy no toetrandro moa zany zany a cas de force majeure ozy ny fifanarahana rehetra tsy mampanininy zany a de mampahery azy reo a no tafavoaka somatsara am'izao toetrandro manahiran'izao. De efa goavana be ny fakahirezana sy ny hoe miara mitepo andreo namana isika any amin'ny faritra any zany am'izao fotoan'izao tonton Mota. Omaly tao anatin'ny fandarana de niresaka hoe tena andrasana ny valikafatra avy any amin'ny panina présidente ny Assemblée nationale mipiasika ity raharaha zay mafampana amin'ny anteny meram-pirenena sy ny raharaha tokantrano ny TGV IRD ty de omaly any a de nanao valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ny Italien ny kabinetra ny filohan'ny anteny meram-pirenena i Ratolojanahary Maharavo na i Dodo zay ampitarika ny vondrony ny administrateur civil zany mahay lalàna avokoa reo na Dodo dirikaby administrateur civil zay diso fantatsika na ipanina zay magistraty izy fa tena manana ny andraiky ny goavana eo ihany koa amin'ny tontolon'ny lalàna zany a na ny asany teto Madagasikara na izy ny siège naharitra teo anivon'ny ministeran'ny fitsarana teo anivon'ny anteny meram-pirenena de efa tafapetraka zany tsy ny andrela nanaovako fialatsigny kely amin'ny faly vetivety fotsiny atsipoko any amin'ny faly fa zay kay ny adiniko zay zany tsy voatsipoko any amin'ny faly a de ho atsipoko any amin'ny faly vetivety a ity lay taratasy zany a tafapetraka lay fangatahana fanonganana zany a fanesorana Andramatoa filohan'ny anteny meram-pirenena tsy ho solombavam-bahoaka zany de nalefako amin'ny faly iny le izy a raha voarainao faly a de azotsika alefa aloha zany le izy a mbola tsy voarainy faly le izy hitako mbola tsy misy cochet bleu ato le izy zany a fa
ao anatin'izay taratasy zay zany a de ny observation rehefa namaly zany a namian'le taratasy zany ny tenivon greffier en chef ny ACC na ny haute cour constitutionnelle taratasy izay bordereau d'envoi numéro 47 izy tia tiré ACC barra G zany izy tia requête du groupe parlementaire IRD présidé par monsieur Veltsara Paulbert aux fins de déchéance de madame Razanamaso Christine. Zay zany le izy de fangatahana fanonganana tsy solombavaboaka Andramatoa Christine Razanamaso de ny observation ato de hoe pour production de mémoire en défense affaire déposée au greffe de la cour des séants ou juge des séants dans un délai de 48 heures zany hoe manana zo iarotena zany ao anatin'ny délai 24 ora lay olona zay tratran'izay requête zay zany de andrasantsika zany ny mémoire en défense zany zay oetiny panina zany araky ty taratasy ity fa mialohany idiratsika anatin'ny fanadidina tonton mota de ndraso aloha alefatsika eto ny fanehoan-kevitry tolo-janahary maravina idodo zay miresaka juridiquement ny fandehan'ny ty raharaha ty finosiny ao anatin'le ady hevitra resahany aminy hoe ny discipline de parti ve no ambony noho ny constitution satria ny article 72 no ampiasainy ny TGV IRD zany ao anatin'izay déchéance ny Ramatoa Christine Razanamaso zay de azavainy dodo ao zany zay dirika abiny panina ny fomba fijerin'izy ireo de azavainy eo ihany koa zany ny antonjavatra zay hoe mety hanana olana eto amin'ny firenena ao anatin'izao situation zao ny amin'ny hoe liberté d'expression zay manana fahefana tanteraka am'zany zay hananandreo solombavamboaka ary zay fahafahana amin'ny teny zay no hananandreo solombavamboaka ihany koa ny immunité parlementaire ary manana mizohira tsara am'zany mihitsy ny filohan'ny anteny meram-pirenena zay solombavambahoaka zany de azavainy dodo zany zay directeur de cabinet ny filohan'ny anteny meram-pirenena de rehefa aveo miverina amitsika ao anaty fanadihadina am'izay zahay mirahala mianaka eto am'izao fotoana izao dodo ve efa vonona de manomana kely azy eo fotsiny namana faly zany satria mbola nalamina kely izy alohany tena kitondratsika manko satria omaly efa niresaka tetisika hoe nivalokafatra vany amin'ny filohan'ny anteny meram-pirenena zany no andrasana sy ireo herehetra manodidina azy zay everina fa tsy petrapotsiny am'izao hafana zany ty raharaha ty zany ny ao anatiny ihany mamelonafo ny ao anaty ihany no mikopakafo ny ao anatiny ihany no manondraka menaka na manondraka solotany lasantsy ana afo-rehatra zany zay zany le situation zany tonton mota de io mahatonga atsika am'teny zany hoe aleo aloha alefatsika misy le fanehoan-kevitra satria efa samy teny daholo zany na le solombavamboaka teny amin'ny hôtel Lanosy na le solombavamboaka teny amin'ny arena de miteny koa zany ny taleny kabinetra ny filohan'ny anteny meram-pirenena raha efa vonona le izy de alefatsika faly. Ny fitsipika amin'ny fehiny antoko no nanakanana ny fitsipam-pitokisana nataon'ireo solombavambahoaka anjatony teny amin'ny anteny meram-pirenena. Mbola izay fitsipika amin'ny fehiny antoko izay ihany koa no ilazana fa angatahany ireo solombavambahoaka manoana ny fitondrana ny fanesorana ny filohan'ny anteny meram-pirenena tsy hoe eo amin'ny toerana noho ny asa fikarohana vahaolana ataony eto amin'ny firenena. Tsy ny filohan'ny anteny meram-pirenena noho izany no sakana hofanarenana any Madagasikara fa ireo solombavambahoaka milaza azo maro anisa eny anivon'ity androm-panjakana ity. Ireo mangataka ny fanesorana ny filohan'ny anteny meram-pirenena ireo no tena olona sakana ho an'ny fampandrosoana ny firenena hoy ny fanazavana. Io discipline de parti lazaindreo io nandravana ny motion de censure zay natao tamin'ny herotaona lasa iny. Io discipline du parti io nentina nanonganana ny président Sénat. Discipline du parti foana io IRD foana de gaga ny tena raha tsy miantra amin'ny tokony misy tsony ty lalam-panorenana eto amintsika aty satria terena satria maro anisa de dikana ny lalam-panorenana satria zay maro anisa. Zay zany nisy ritany sainy vahoaka malagasy voalohany indrindra. No discipline du parti zany de tokony tsisy lalam-panorenana tsony zany eto tsy tokony isy. Zay zany mba voalohany indrindra. Faharoa miresaka zareo fa hoe ao anatin'ny lalam-panorenana article 72 rehefa misy ny
fanaratsina fanevatevana fangalana baraka ny le parti ny angana de azo angatana de séance le olona anankiray amin'ny article 72 io ihany de milaza koa ny article 72 fa mila manao démission nge ny olona voatakina zany de séance zany nametra-pialana ve raha zana maso Kristina tsy nametra-pialana raha zana maso Kristina ny article 72 nefa de miprévoir mila manao démission le olona ary mila miadere ao anatina organisation hafa raha misy mahita afaka manome am'zareo mpanao valan-dresaka na andriamatoa député izy investir olodinina na metraka démission ve raha zana maso Kristina ary niadere tanatin'ny organisation politique hafa ve izy ka inona no angatana de séance application constitution resana eto reo ny disposition constitutionnelle mila démission de mila adhésion dans une autre organisation non discipline du parti non discipline du parti coalition politique anao efa tsy miexiste tsony raha ny tokony io satria efa niala ho any MMM maniala ny Armadara tsy diso zany tarika ny fa niala daholo nge reny firy député niala ny groupe citeny niala tao anatin'ny RD de androany ianao anasazy olona amin'ny alalan'ny RD nefa juridiquement zany tokony efa tsy miexiste tsony ponctuel raha teo izy io fa tsy permanente isan'ny olona sazinao hiaritra amin'io io olona io nge présidente ny assemblée nationale fa tsy présidente ny RD raha ho sazinareo de sazio Paul Bert fa io ny président ny RD very tadidiny lehibe ny faritra Analamanga ho etrany ny fanazavany ka nanadino ilay taratasy nalefany tamin'ny filohan'ny anteny miram-pirenena izay ny manala azy tsy ho isan'ny mpikambany IRD intsony ny fahafolon'ny volana novambra 2024 laza teo nilaza ny taleny kabinetra ny filohan'ny anteny miram-pirenena androany fa tsara fanaon'ireo mpomba ny fitondrana ho ambony noho ny lalam-panorenany ny fitsipika ny feny antokony izy ireo tadidy tsara raha mahatadidy anareo mpanao gazety fa tamin'ny 10 novembre 2023 nandefa lettre ny gouverneur ny faritany Analamanga Andriamatoa Soarmaka lettre officielle ameko anareo zay rehefa aveo fahafatanzareo ny adressena fa manala ny raha zana maso Kristina tsy mpikambana antsony ao anatin'ny IRD ao anatin'ny TGV lettre officielle nalefa na Soarmaka aty aminay copine zany ary any amin'ny téléphone ny namana rehetrarehetra 10 novembre 2023 io 11 novembre 2023 namako ato vice président assemblée Raolodina nanao conférence de presse mezanezana mandroaka na zany maso Kristina personnalité lehibe faratapony eto amin'ny firenena daholo zany ary zavatra écrit azonao ka androany rehefa nanao fampiarabana tratran'ny taona ny filohan'ny interneram-pirenena miantsony reo hoe rien ne va plus de lazaina fa tokony roana fa mangala baraka ny antokony azonareo ka mahavarina inona ny taonyty IRD ty amin'ity fangatana zavatra de séance tsy fanarandala manery an'ty ACC anao zavatra tsy ara-dalàna ty foana tiako sitony any sainareo mpanao gazety sy ny voaka malagasy ny zava-nisy tany Côte d'Ivoire taona lasa maromaro zay raha nisy fifidianana ta Côte d'Ivoire tamin'ny andro président Gbagbo raha namoaka didiny cour constitutionnel ivoirien de niteraka guerre civile niteraka génocide tany amin'ny Côte d'Ivoire zany inona ny vokany nigadra 10 taona nge nigadra 10 taona satria saisisiavan'olona tribunal pénal international nigadra 10 taona le président Gbagbo sy ny tariny 10 taona ty aorina lazany cour pénal international lafa avela ho any azonao ka za zany mba misitona hoe aza de mba faly mandrisika ny namana hidikizo fa io fampidiraky izy zavatra rehetrarehetra ne misy fetra roa misy fetra ny zavatra rehetrarehetra nanamafiatrany ny taleny kabinetra ny filohan'ny anteny miram-pirenena fa fotoana izao hitsanganan'ny malagasy araka amin'ny Kristina Razanamahasoa ho fanavotana any Madagasikara indrindra fa ny fiainany vahoaka malagasy ya makasitraka nareo zay manaraka mivatana any amin'ny tambajotra sosialy aloha zany fandarantsika satria azoko ako nle izy de misaotra betsaka mifanarahantsika satria marobetsika manaraka mivatana ny fandarana zany tsy maintsy nalefa iny élément zay antrandrahany Germaine Menjanahary iny tao anatin'ny fahampahalalam-baovao omaly zany mba ahafahantsika ihany koa miditra ao anatin'ny adefitra de mazava tsara ny nambarany ny taleny kabinetra zany hoe
tsy mifanalavitra an'izay zany noendrikendriky mémoire en défense zay a oentiny ny fiarovana Andramatoa Kristina Razanamahasoa eny anivon'ny ACC ary indrindraindrindra zany ny amina hoe tsy fanarahan-dalàna satria tena misy resaka lalàna mihitsy nresahana tao anatin'zany adevitra zany fa ny amy manitikitika kely ana ary everiko fa tena adevitra ary marina tokoa le nyresahany nga taleny kabinetra teo tonton Mota de ny amina hoe discipline de parti nyresahana hoe tsy nanaja zany izay hoe fitsipika sy tsy nametraka zany ho zava-dehibe izay mety ho fifanarahana sy lalanjotra ny antoko izay de tena rehefa diniana tokoa le izy dia ny maro anisany niaraka ny Kristina Razanamahasoa filohan'ny antenimieram-pirenena tokoa tamin'ny 7 Desambra 2024 no nametraka an'le motion de censure zany hoe le motion de censure na fitsipaham-pitokisana ny gouvernement tatary an-tsay Christian dia fahefany ny solombavam-boaka tanteraka fahefany ny antenimieram-pirenena tanteraka ka tao anatin'izay fahefany zay no nampiasany ny teo anivon'ireo mpikambana eo anivon'ny antenimieram-pirenena na solombavam-boaka zany 5% nanosiny izany fa zao rehefa tafiditra iny engagé daholo ny procédure rehetrarehetra satria document moa le motion de censure zany de nampidirina teo anivon'ny Brown antenimieram-pirenena de natsona teny amin'ny arena io solombavam-boaka miara-dia amin'ny fitondrana de bedy de rehefa bedy satria ny lehibe mihitsy ny numéro 1 eto amin'ny firenena ny antso zay tsy azo atao zany ao anatina session tsy azo atao no micommuniqué amin'ny solombavam-bahoaka ambara ny lalam-pandrenany zany tompoko fa zao nidikan'le fitondram-panjakana le izy raha misy afatra tiana ampitaina ho an'ny mpanatanteraka zany ny atao hoe séparation de pouvoir nge pouvoir exécutif fa pouvoir législatif de tokony communiquena amin'ny afatra le izy amina taratasy fa tsy azo atao zany indrindra ao anatina session ary ao anatin'le fahefany tanteraka mihitsy le antenimieram-pirenena sy le solombavam-boaka no maneho hevitra zany fa zao nidikan'le filoham-pirenena le izy ny fahampiatsoana an'le solombavam-boaka ary tsy taizany nampiatsoana fa tany antranona anie le arena le fobe le TGV IRD de nambara tam'izany fa tsy nifanarahany io tsy izy io de be de re solombavam-boaka de miverina ny anatin'le hoe lalanjotran'ny antoko tsy zany fa miaraka n'le fitondram-panjakana arovana la exécutif donc ao anatin'izany le gouvernementa zay naonga ny solombavam-boaka zay ao anatin'ny fahefan'izy ireo hoy aho amin'ny antenimieram-pirenena izany de miverina tamin'le adevitra nyresahan'lay directeur ny kabinetra ny Ramatoa Kristina teo ny amina hoe raha ohatra zany tsy nanaja le discipline de parti satria nanaonao foana zany le solombavam-boaka nanao motion de censure zay tsy zany ny hevitry ny fanjakana zay IRD TGV sy ireo député vitsivitsy niaraka taminy de tam'izany nefa tokony nisy fanasaziana zany am'ireo 5% zay nanao sonian'le motion de censure 5% moa nyresahantsika zany fa misy team atao anatin'izay misy indépendant tao anatin'izay misy député avy any GPR atao anatin'izay zay tsy ao anatin'ny TGV sy IRD fa raha misy zany ary nisy moa zany satria tsy afaka natao le motion de censure raha tsy tratra zany lay soni ahafahana mametraka azy de tokony naongana zany satria tsy nanaja ny discipline de parti zany reo apahana TGV sy IRD zay nanao motion de censure zany zay nadikan'le fitondram-panjakana fa mety ho tonga tany amin'ny filohan'ny republique mihitsy le raha lasa teo de izany adevitra rehetrarehetra zany hiverenantsika amin'ty resaka Kristina Razanamahasoa ty tonton Mota ny aminy hoe misy vice de forme sy misy endrika tsy fanajana lalàna sy indrindraindrindra fanampenam-bava le izy raha ohatra ka hoe ny fanehoan-kevitra nataony Ramatoa Kristina Razanamahasoa no olana sy ilay déplacement nataony tamin'ny Frantsa tonton Mota faniry mila mananina kely rehefa miresaka amin'ty raharaha ty kadretsika ara-potoana kely aloha le izy de ahitantsika hoe tena tsy fahamarinan'le fisainana mihitsy no mitranga avy am'reto mpanoana ny fitondrana fa maninona no hitanenako hoe tsy fahamarinana ny fitondran-tena ny reto olona satria zao androantsika 27 mars fifidianana everina anaovana ny fifidianana solombavam-bahoaka 28 mai raha tsy diso ny fitadidiko zay le izy zany hoe afaka 2 volana mihitsy zany
ary efa misokatra androany moa fametrahana kandidatura zany a am'le filatsahako fidina rapitso 28 mars no manomboka fametrahana ny filatsahako fidina ho an'izay kandida ilatsaka apetraka tsika am'izay fotoana zay le izy ditatsika fa mampimety zavatra mandeha ty ao anatin'izay fifidianana solom-bava-bahoaka zay a 20 andro ny fifidianana na raiky amby 20 andro a ny propaganda ny mandeha raiky amby 20 andro zay hoa raiky amby 20 andro 3 herinandro zany zany hoe aty amy sety me zany a na alohan'izay sy me ngambana ohatrohatr' zay satria misy miato kely l izy rehefa riakaiky fifidianana 8 me mihitsy dia zavatra mitranga am'izay ny manomboka ny fampelezakevitra de eritreretinareo apetrao tsara am'izay ary ty zavatra ty zany hoe raha volana alohan'ny anaovana ny fifidianana no mandeha ty resa be ataon'ny mpanohana amin'ny fitondrany ty atreto aloha na le prime ministre na le filohan'ny republika mbola tsy niteny fa tsy fantatra mampirisika ny reto olona mpanohana ve izy reto deputé sasatsasany ao aminy reto a anao an'izao fanambarany fanehoan-kevitra samy hafy ray volana zany mialohan'ny ty zavatra ty ray volana ataoko hoe ray volana sy tapany zay no anaovana an'io ny zavatra zay aloha eo amin'ny resaka hoe ara-potoana cadrage temporel le resaka mandeha mipetraka am'izay tsika zay no anaovako hoe misy tsy fahamarinana ihany le zavatra satria zao ny zavatra mitranga ireto olo reto rehefa ny apanga ny folohan'ny antenimera-pirenena tsy mba ny resaka kory ireo olo reo hoe tena nimbazimbanay atoko IRD ity folohan'ny antenimera-pirenena ity fa ato aminay ny fifanajana ny fahamarinana ny tsy misy azany mihitsy fa ny constitution foana no evokeny tsy nandika ny lalàny ary raha fantatra ngera matora zana mahasoa fa olona mpitsary tena miala tsiny a tsy de ohatran'ny reto le ahitsy an-daniny angamba mahafantatra tsara ny zavatra ataony izy a ny zavatra nambarany a tonga any aminy feo amin'ny vahoaka raha fitiantsika zany amin'ny fomba ilazata tonga any aminy feo amin'ny vahoaka mitaraina any aminy no ny fiainana tena tonga de lazaina hoe tsy zarizary tranga eto amin'ny firenena tranga any amin'ny farim-pifidianana ny alany azy be de be ny zavatra tsy mandeha am'izay loniny ary de nanambara mihitsy izy hoe ohatrany somary a voafitotsy hoe somary voafitaka tamin'ny resaka natao fahiny hoe oentina navitra ny firenena mandroso na votana iemotra ty ariana ty de naalahelo izy nge naalahelo ny tenen'ireny zavatra reny tsy hoe akafaliany tao anatin'le voafitaka izy a tao anatin'le naalahelo izy a tonga any amin'ny dolo ny fitaraina ny olona eran'ny Madagasikara amin'ny mahalehiben'ny antenimera-pirenena azy mitaraina hoe tsisy mandeha am'izay loany de zao nambarany teo anatrehan'ny olona rehetra zany ary de nisy rehefa manao ohatran'ireny fanomanana ohatran'ireny moa de mba manontany hevitry ny olona hafa ihany na my fikambanana hafa zay mety mifanaraka amin'ny fieritreritra ny tena tonga tao ry professeur Raymond Ranjeva tonga tao ny FFKM tonga tao reo ray aman-dreny tonga tao ny mpanohatra ny fitondrana lasa mifankahazo azy le olona satria maninona tsy misy zavatra diso tenen'ny filohan'ny antenimera-pirenena tamin'ny zavatra nataony fa tsy mandeha araky ny tokony ho izy a makany amin'ny zavatra tsy tokony ho izy le firenena zavatra ny teneniny reto mpanohana ny fitondrana de inona ny zavatra ny teneniny tady anakorotana ny filohan'ny antenimera-pirenena kanefa dia ny filoha Andry Rajoelina voalany a vo tamy volana janoary ary de manana ny maro anisy izy manana ny maro anisy izy teo amin'ny fifidianana presidentielle maro anisy hafahafa zay ataon'ny olona hoe tsy aradrariny fa diny moa zany ny vokatra ny seho a zao izy nefa matahotra sady izy le nylazaina maro anisa tamin'ny volana janvier a aty amin'ny volana marsa efa miozoozo de efa atsona daholo mipomba rehetra iaro fa ohatrany mafy be
le fanakianana nentiny Ramatora Zanamasoa izy ange tsy de hoe nanao fanakianana iny ny laza fotsiny io zay zao ny marina maka izary ty firenetsika ity mitaraina ny olona hojerem-potsiny ve reo ny olona any an-dafy ange aloha raha nandeha nakany an-dafy izy a nanatrika ny fivorin'ny filohan'ny antenimera-pirenena avehivavy ny olona any an-dafy ange mahafantatra ny zavatra mitranga eto e oka zay azava fa tsy ny hoe ny fanaovanareo a mpanohana fitondrana fitsirakirahanareo ny Facebook sy ny fake news sy isan-karazany a de zay no heverin'ny olona hoe marina mezan'ny olona reo fa aza miteniteny foana de fantatry ny olona zao nareo hitan'ny olona indray hoe reo ange fa tsy mahagaga fa tsy mba manao marina reo olona reo fa zahatra tsy mandeha am'izay lohan'ny foana nambaran'le dirikabo ny antenimera-pirenena teo hoe de avoakandrareo hoe ny andininy fa zao roa amby fitopolo amy lalam-panorenany sy ny sisa sy zay ny tanysainy fa tsy nisy mihitsy tao hoe tsy manaja ny angazomana ataony a Ramatora Zanamasoa mba mitediavange hevitra anankiray hoe tsy nanao angazomana tsy nanaraka ny angazomana izy ny angazomana nitenenina taminy hoe ty ny angazomana ho ataotsika de zao ampandroso firenentsika ataotsika ohatran'ny pari mihitsy a be fotaka ataotsika ohatran'ny Miami Tomasina ataotsika oto route de oka fotsiny anao an'izao zany inge no niteneniny Ramatora Zanamasoa nge tsy miteny hoe tsy mahavonareo izy hoe diso fanantenany zay ny zavatra mitranga misy ny von'olona isan'andro san'andro misy ny olona tsy hita misy ny olona fomba interpretena azy moa zany fa tsy hoe izy ny teny arabaky teny zany miakatra foana ny vidim-piainana zara famihinana ny malagasy fandiso tanteraka tamin'ny zavatra ny fampiresahana fahiny aiza am'zany ary le hoe fandikana ny angazoma izay natao fahiny raha mahasama mamoaka an'izany za mamino hoe tsy mahasama mamoaka an'izany ny hery de hoe ty atao amin'ny statuan'ny hery de hoe anao marintsika anao tanytandalanytsika anatanteraka ny fampanantenantsika amy vahoaka isika navoakany hoe inona dolo ty plan rehetrarehetra ty io Ramatora Zanamasoa voalany mihitsy filoham-pirenena tamy janvier volana marsy izy de fa namoaka fa tsy mandeha araky ny tokony ho izy ary zao arange hitatsika vahoaka malagasy fa zao tsy misy asa le gouvernemanta zao de navoaka ny gazety hoe io gouvernemanta io ange misy ministra irotsaka hofidiny de voatery ala le teo ara mbola misy anaky fito le secrétaire d'état tsy voateny zao iala indray ny tao hoe anakenina nga izy zany fa irotsaka hofidina vo mametraka candidature mantsony de voatery manitsika kely le teniko teo fa manomboka androany le izy ka hatramy 20 aprily azafady tontomoto manitsy ny teniko ako de zao mbola iala indray reo olona reo zany neo ara tsy voatendry tena vita asa ve ty fitondram-panjakana malagasy ty tsy marina ary Ramatora Zanamasoa no nialo izy ange zany mahafantatra le zavatra iseho izy rehefa manadiadiny zavatra iainana de miantisipe izy hoe zao ny zavatra hitranga de miteny meloa izy de nambarany tanteraka mihitsy hoe tena diso fanantenana tanteraka zay ary na mivahoaka nampanantenainy ary tamin'ny fotoanandro hoe tena hitondranareo ho any amy tany kanana eo izy ny raisina fa manjary tondron'ny olona molotra hoe ahoana ianao Ramatoa ianao ny filohan'ny antenimera-pirenena inona mba azonao atao ohatrohatry zany inge ny pression morale nge ny tonga any amin'ny filohan'ny antenimera-pirenena io ary izy ny fahafantarako azy olona mivavaky olona io tsy mahazaka an'zany pression morale zany ny olona mivavaka fa tena elo ny eo anatren'Andriamanitra mijery fotsiny fahantrany reto olona reto de tsy tatitra izy ange tsy nanimbazimbany itsy nareo de fozy hoe diso fanantenany zay aloha mitady fomba hafa ialana am'izao
za tsy ahoany ty ara mahafantatra fa zao tsy mahavita tsy manana asa ho atao le fanjakana vola tsy misy tsy mahavita na inona zao ministre secrétaire d'état tsy voatendry a ny ministra iala ny fifidianana ny sasany moa manao hoe tepiko io fanka iza volanaovanan'io za manao hoe andeha io zay le izy a eo zany tsika zao de zao le honnêteté morale le fahamarinan'le fisainan'le IRD eo am'le fisehoan-javatra rehetra mampalahelo fa tena mampalahelo zay mba tsy tenenana zavatra hafahafa mitery mitady hoe fanafitohinana fa zao ataovy rere olona sanao an'io ngenareo za manokana ary faniry hitabataba izy ho ahonganay io aray volana alohan'le fifidianana venao no anongana mampimenge zany amy ray volana nge andeny fivorin'ny anteny miry ka rere olona marina mba ny zavatra tena izy atao dira sanatry ve za tsy tenen'le olona ny soloan'ny ty panina teo di reny ve no atao hoe panina mba ataovy sérieux ranga ataovy tena mba matotra mba matotra kokoa ianareo IRD fa namanao fanambarany tiarinareo azany constitution vazavazanareo hoe zao fa nantimo mange nana olona hoe tsy nifanaraka mihitsy amin'ny statut intime nanao fa ohatrany hoe fanalam-baraka fanosorapotaka ny timo le député de nangatana ho asorona tsy nasoronareo ity ny panina tsy nanao an'izany na indray mandeha ary ny fomba fanambarany an'le zavatra le heviny ary de tena hita hoe juriste izy satria de tena ampahendrena ampamotinana apahana feno fanajana ho an'ny rehetra no zavatra nanambarany an'le heviny ary de nitehaka moa ny olona rehetra zay nge rehefa hitan'ny olona ngenao hoe manaja azy dia mitehaka ny olona faly ny olona ary de mampirisika anao ijorotra amin'ny farany zay amaranantsika niny adevitra iny sady iandrasantsika zany satria mivalo ambe efapolo ora moa zany ho tapitra rapitso tsy maintsy aro tena zany ny filohan'ny anteny meram-pirenena de ho fatatsika hoe sur le document zany ny tsy maharadalàna n'lay fanesorana azy zany de tsika mieritreritra ny aminy hoe samypahay lalàna no amaky ny lalàna eo an-tanana na ny ACC na ny filohan'ny anteny meram-pirenena tsy vitany hoe un simple député ohatra izy na présidente ny assemblée nationale fa tena pahay lalàna mpanao lalàna zany daholo ao anatiny zany dikan'izay zany tena anisany tena hofatarina mihitsy zay endrik'ilay fiarovateny zay fa tsika mbola miteny ihany ny aminao hoe raha ohatra zany ka tsy zany rehetrarehetra zany de ny atsika tsika zany tena tsy te hafantatra n'zany endriky ny discipline de parti zany sy ny hoe resaka lalàna sy ny sisa fa tehiteny fotsiny tsika hoe mandeha ve zava-misy am'izao fotoana zao rien ne va plus ozy izy le taleny kabinetra ny Ramatoa Christine ka zanamaso na mitiny any an'le zava-misy mahatonga zany tompoko eny ambavan'ny olona zany hoe tsy misy nininina mandeha eto amin'ny firenena zavatra tsy afenina ane zany zava-misy ane zany zavatra iainana ane zany isan'andro isa minitra isa segondra miaina ny zavatra tsy mandeha araky ny tokony izy nyvaoaka malagasy de tsy azo tenenina ve zany zava-misy zany tsy azo atao ve manao ny rappel na situation hoe ity misy zavatra ny fanarahantsika kanefa tsy nataonareo ity nisy lalana nitaritanareo anay tamin'ny fotoanandro kanefa aty aoriana tsapanay fa lalandiso le izy de tsy azo atao ve no miteny an'izany lasa eloka be vava ve zany am'izao fotoana zao satria zay le fanambarany le TGV IRD manko tontomota eloka be vava ve no milaza marina zany eto Madagasikara ka zay rehetra milaza marina zany na zay rehetra mijoro zany na zay rehetra de zao na samborina izy na ampanatsona izy na ampangainy ho lasa daly izy misy fahavoazana ny sainy efa niainantsika teto nge zany na rarafana ho an'izay mijoro ho an'ny lacrymogène zany hoe tsisy communication azo atao zany raha ohatra ka io fomba fitantaninareo firenena io zavatra efa no aratsika lavitra be nefa zany tonton mota
averiko ihany efa aky azo Madagasikara ny demokrasia tamin'ny 91 roa no aky lehibe ana demokrasia tamin'ny 91 ampianarina anareo zany fa mety tsy hainareo sûrement tsy hainareo intsiny zany roa ny aky azo tamin'ny demokrasia 91 zay nanaova ny hery velona ny tolona tamin'izany fotoanandro zany voalohany ny censure teo amin'ny resaka asa fanaovan-gazety faharoa ny fanalalana ny fahafahana manangana antoko politika teto Madagasikara ka raha aky reo tolo reo 6 volana niatrika an'izany grevy ny 1.9 zany ny hery velona Rasalama satria nisy hery velona Madagasikara taty aoriana de tonga de sokajika hoe hery velona Rasalama zany fa ianareo aty aoriana indray zany le milaza fa ny antso fahafahana nitokana nikanjany demokrasia no mamodika an'le demokrasia eto Madagasikara ny atao hoe demokrasia de ao anatin'izany ny zo maolona ao anatin'izany ny fiampiainan'ny olona iray ao anatina fikambanana sy antoko ao anatin'izany ny fahafahan'ny olona iray maneho hevitra ao anatin'izany ny fahafahan'ny olona mivory ao anatin'izany ny fahafahan'ny olona sy zon'ny olona hahazo vaovao marina ka raha ohatra zany ampiasaina le fomba fanonganana io tontomota ampiasaina le fombafomba hoe tsy sampisampitr'olona de asaina manao demanti na sala am'izany ny ainana nge zany voaviny mikasa amarana ny tololan'ny MDRM ny antenimeran'ny ray aman-dreny sy ny foka eto Madagasikara na ny RFM de hoe anadio amin'ny Madagasikara te tsy amikanja amin'ny Mahamasina teo amin'ny Vatomasina fa natsona ny Sambory ny Noël de avy eo nanao démenti izy hoe le zavatra saika tsy natao zany tsy possible andray izy ihany no naneho hevitra momba ny zavatra iny le saika atao tao Mahamasina zany nge ny zavatra iainany eto hoe zany ny fiarahamonina eto zay rehetra mba maneho hevitra zay rehetra mba milaza ny zava-misy de ohatran'izany ny fomba fanenjehana sy fampiarana an'lay lalàna diso lalàna diso lalana makany amin'ilay olom-pirenena zay mba mijoro de iza zany raha reny no mahazo ny filohana androm-panjakana ahoana zany ny vahoaka madinika zany ahoana zany ny olon-tsotra zany raha milaza fa tena tsy afa-po tsy mendrika ny zavatra mahazo azy zao ka normal zanyko vo mifomaraina le malagasy ambarako foany zany mamany eo ambony pétrole mamany eo ambony volamena mamany eo ambonina ruby safira sy ny sisa fa tsy afaka mba misitraka kosa izy zay fahasoavana azo ny avy am'zany arenany eo ambany tany zany ao amban'io tany anaovantsika maloto io feno arena tokony hasambatra an'le malagasy fa zao mahantra fa dira anovana le malagasy eto ambonin'ny tany am'izao fotoana zao tsy manana tsony izy sansany aminy hoe na tsy manana tsony izy tsy hoe sansa moa zany fa fanantenana espoir fa mbola hanan-karena tsy manana tsony izy espoir fa mbola afaka ampianajanaka na tafitanjanana satria sady malagasy tsy mihinan-kanina no tsy manana asa zany no malagasy misy am'izao fotoana zao de tsy azo tenenina ve zany zao ka io zavatra mahazo an Kristina Razana Mahasoa io fanonganana azy tsy solom-bava-bahoaka de zao sazy omena ny vahoaka voalohany fidy azy avy any ambato finandrana fa sazy omena ny vahoaka malagasy zay tokony ny solom-bava-bahoaka no miteny amin'ny toerana misy ny vahoaka malagasy fa zao zany ahongana avetrany le solom-bava-bahoaka satria miteny ny marina zay nge zany le zava-misy am'izao fotoana zao hoe nga reny ho azonao eny ambava ny velo tsara Paul Bera président groupe parlementaire IRD miala tsimy manonona ny anaranao mety ho sarotra be amin'ny président vondrona parlementaire député voafidy tany faritra Sofia tany no hiteny am'ireny zavatra reny hoe tena mahantra le firenena e tena tsy zao no ny fanarahany sarotra zany sarotra ho an'reto député vehivavy reto no hiteny an'izany fa ny tiany izy ireo de zao ny milaza na de 4 000 ariary efa manangasanga raha ny kilao vary omaly no mividy vary
3600 ny vidianako ny kilaona vary tontomota 3600 za moa tsy ny teny fa de mipeheko ny vary tsy misy vary zay tsy maintsy tadiavina hoe zay le vary ilaina de mividiko le izy maromaro tam'izay ny ilaina 3600 vary ny ainga taty am 700 nareo ny tonga teo amin'ny fanjakana no tonga 3600 zany hoe doublé zany le izy 1800 ariary fois 2 de tsy azo tenenina ve zany vahoaka iza no atakatra an'izany nefa ny saraka tsa zara fa misy 3-4 ariary saraka tsara le asa journaliera zany de ahoana de hiteny manoloana zany ve ny député ERD tena sambatra mivoaka malagasy de lazainao fa misy manao spéculation lazainao fa mipanohatra zany mampiakatra ny vary nefa hoe misy ministre ny vary sy mifantsifana milaza fa hotazomina amin'ny vidiny 2 ariary ny vary fa na le vary nafarana raha efa tsy voatazona am'izany tsony fa efa aty amin'ny 3 ariary latsaka aty ny vidiny am'izao fotoana zao misy tableau ana vary any tsy fatako na any faly any le izy na tsy any de tsy azo tenenina ve zany mividy siramamy atompoko siramamy mena io moa siramamy metro mba conseilleny olona hoe mba tsara 5600 ariary ny kilo zany no galera iainan'le malagasy tsy misy tokantrano afaka milaza am'izao fotoana zao fa mahavidy vary ara-dalàna itsony vary fividin'ny malagasy nge tompoko ka vary am gony isam-bolana taloha rehefa avy mandray karama fa na ny karama ary ahafahana mividy vary ray gony tsy possible atsony de lasa mividy vary ho an'ny isan'andro sisa le malagasy dana mividy 1 kilao dana mividy 2 kilao lany ny siramamy tsy afaka manao provision lasa ndao mividy siramamy kely aloha atao fefana zany ny zavatra iainany eto de nareo ve de tena mba normal ve nareo député ERD reo tompoko tsy mahalala n'zany fijalim-bahoaka zany fa zao moa mety mbola miandro mandanareo mba hahafahana mirotsaka satria zava-dehibe indray le hiverenana ao Tsimbazaza ka raha izay ny tadiavin'ny patron politika hoe akisany any fa manelingelina atsika ka na tsy marina amin'ny conscience sara eo anatria amin'ny vahoaka anareo ambadika sahirana sy mijaly de natao ihany le izy satria so de mba ho kandida sy olom-bavam-bahoaka avy amin'ny antoko miaradia amin'ny fitondrana tantomota zay indrindra mahatsiaro an'izay fitenenana nataony faniry zay dia milaza am'ireto vahoaka malagasy milaza amintsika rehetra jerevo tsara ny sarin'ireo olona izay mivoaka an-gazety manao fanambarana isan-karazan'ireo manakina mafy folohan'ny anteny miera-pirenena izay manambarany marina sy mitantarany manjo ny fiainany vahoaka malagasy jereo tsara ny sarin'ireo olon'ireo de tadidio reo hoe milatsaka iza fa raha ohatra hoe milatsaka any amin'ny faritra anankiray ny anankiray am'ireo de mifanetana mihitsy nareo vahoaka hoe tandremo fa io olona io zany mitady ny tombontsoa ny ampanakarena azy fa tsy mitady zay tombontsoa ho an'ny vahoaka malagasy zay ngely izy raha matora zana masoa nge tsy nitady zay tombontsoany raha ny hoe tombontsoany izy présidenteny assemblée ny vola azony sy netsetretsetra de ho nitazominy zay de nanao zay mahafinaritra an'ireo olon'ireo izy fa tsy zay ny tediavina inona ny ahasoa mpiarabelona amiko fa mavesatra aminy mahita ny fahorian'ny vahoaka malagasy ka ireo olona rehetra izay misehoseho manohatra ny filohan'ny anteny miera-pirenena ankehitriny ilatsako fidiny reo olon'ireo tadidio aza mifidy an'ireny fa tsy anao zay mariny reny satria ny zavatra marina ambaran'ny filohan'ny anteny miera-pirenena eto noky an'ny mafy ary za moa zany mampahery an'ny filohany raha mato filohan'ny anteny miera-pirenena satria zao i député fetra ary tary amy volana inona no tary amy volana novambra angamby izy iny no ny samborony tsy hita zay fitsarana tsy hita zay zavatra tena iampangana azy taritaritina eo foana de sahirany député hoe inona ary ty zavatra mahazo tsy misy
ny anteny meram-pirenena efa manao hoe tsy mety io ataonareo io a de mijanona am'izao soa ianao raha mato filohan'ny anteny meram-pirenena fa ray volana sisa mandeha ny fifidianana an'io député vaovao io a de efa mitsahatra moa zany raha ny tokony ho izy ny asanareo ka le fotoana mafilohan'ny anteny meram-pirenena aza sarotiny am'izany ianao iverina eo foana raha ny fahazahokony ahoana moa ny teny hoe ny réaction ny vahoaka ny fihetsiky ny vahoaka manoloana ny fanambaranao a de hitany vahoaka hoe tena mitarika azy ijoro ianao a de faly izy ka ianao aza manany amin'ny hoavinao eo ihany ianao fa ireto olona reto ataotsika zay tsy atongavan'ireo eo tsony satria na miresaka ary izy a tsisy zatra marina zay ambarany ahoana moa no ahafahany a ampitoetra ny fanjakana tandalàna eto am'ty firenena malagasy ty ahoana no azahoany a ampahamarina ny fitantanana sy ny mangarahary eto am'ty firenena malagasy ty de anao razana maso Kristina no ampirisihana tena ijoro tsara miaraka am'ireo olombe tena olombe ny fidinao hiaraka iseho taminao tam'ireny ia izay le plateforme le vovonana iny eny ara tontomota mandeha lera manko de migerer an'le lera atsika zay ny amin'iny fa atsika hoa zany hatramin'ny rapitsony tsy maintsy ametrahana farany zay le hoe 48 heures zany mbola tantara am'ty ty zany hoe tsy ho am'ty herinandro ty aloha zany raha mifahafantarantsika satria anao ny mémoire en défense n'izy zany de rehefa avy eo zany handinika ny eo anivo ny fitsarana avy momba ny lalaam-panorenana de hamoaka zany de ho hitantsika eo ny fivoakan'izay zany eny ara fa tamin'ny hery ny tontomota teto de nilaza mikalaelo mihitsy ny fahapotehan'le Madagascar Airlines de niandry zany hoe ahoana raha zany zao mba mety ho fivoarany raharaha ao anatin'le Air Madagascar atsika moa zany nivadika Madagascar Airlines zay nge ny tena olana re olona potika daholo zay zavatra kasihan'ny reto olona reto sy lalovan'ny reto olona reto potika daholo mandalo eto amin'ny fireneny reto mitatana de potika daholo mandalo mitatana orinasa de io mbola iresaka kahany jiramahako am'le olona misy midoboka reo nitsangam-pitantanana ao am' jirama averintsika ndray efa elitsika no nikororokan'io satria manana totataratasy tsika ao de resaka an'io mihitsy ahako hoe inona ny tena situation misy eo anatin'le orinasa jirama am'izao fotoana zao misy an'le CA conseil d'administration de misy an'lay mpitatana fimpiry manendrolona moa reto mpitatana reto fitony reto ho directeur général sy directeur général par intérim fa zao négatif foana le résultat le orinasa jirama tsy mitondra résultat positif fa négatif de mitandritandrema ihany ianareo zany zay voatendry amin'andraikitra ambony eo anivon'ny orinasa jirama fa sahirany iny vonjy Andriamanga lasa ny tsaitsaika namoahana didy fikarohana filazana fikarohana sahirany iny Rivra Daniel ka manahirana zay tendrena atao anatin'ity fitantanan'ity marina fa mety falifaly manao arozazo mahazo andraikitra ngezabe DG tsy moramora zany DG zany ACM KNAPS jirama de zao zay olona nitatana Air Madagascar de namadika azo Madagascar Airlines fa zao ny zavatra nytenen'ny tontomota rehefa vitana amiko le fandarina tamin'ny heriny de oza tontomota miandrotsika hoe inona raha zao mifanazavana fiarovana ambaran'lay tompon'andraikitra ao anatin'io Madagascar Airlines io na le fitondram-panjakana satria zavatra tsy ho zaka mihitsy ny zavatra resahan'ny tontomota teto amin'ny fahapotehan'lay kompania zay tena mba nyrehariavatsika aiza misy firenena maly io teny etra Madagascar kanefa tsy manana kompania aérienne akory inona zany ny ataotsika de zao tompon'andraikitra ambony be teo anivon'ny Madagascar Airlines no naneonevina zay tsy nandiso ny zavatra nyresahantsika teto fa vao mainky aza nahafantarantsika ny zava-misy marina ao anatin'le Madagascar Airlines de iny foa zany mba mifelicité an'le olona na amoahany hoe zao le zava-misy zany hoe tena miaiky le olona fa rendrika le Madagascar Airlines sy tafavoaka
tsy netsy zany ny zavatra nytondrany zareo an'le izy raha matory inarakotomanga nanao publication izy de capturena moa le publication de misy apahany am'zany no vakitsika de ty le izy misy apahany zany ty zany ho vakitsika hoe zao ny zava-misy ao anatiny aleo mihitsy ry zareo zany mitantara fa raha vao faniry simota mitantara an'izy na ny député ato amin'ny miara-manonjy de sao de ampanganareo indray hoe nendreo ane toujours afary inona koa moa zareo imbécile zay 6% kely reo tsisy dikany zatra resahany fa mba hahafantaratsika vahoaka de izy ao anatiny no mitantara de zao marobe ozy izy no manontany ihany mikasika ny orinasa Madagascar Airlines valiko de mba mila maharitra mamakatra ny farany azy voalohany maninona ny manafoana sidina ary tsisy avion afatsy roa zay nge nyteneniny tantamota tety avion roa nge sisany ao de zao nyteneniny satria nalefa an'le vazaha iza moa le vazaha tenenina ato le DG zay anisany tony olona tony nametraka an'le DG satria nalefa an'le vazaha io hiverina amin'ny pampanofa azy tsy nasiana solony reo avion ary tsy notsinjoviny ny olana mety ateraky ny tsy fahampiana avion hiasa zary any aza tsy sidina ary tezitra ny mpanjifa de alefa am'izay ny fanokafana ho an'ny mpandraharaha tsy miankina avy any ivelany ny sidina anatin'ny nasionaly izy mamaly manana ny karazana information tsika ary tsy lavitry ty zavatra resahany ty fa mba hahafahantsika matakatra tsara ny amin'ny hoe ny ao anatiny mamoaka faharoa maninona ozy izy no miady ianao ny hitazomana piasa kanefa avion roa na raisy tapany araky ny lazainao ve avelona piasa valonjato mahery de mbola nytenen'ny tonton mota ihany teto zany hoe hanala piasa anie le Madagascar Airlines itombondray zany no ny somera zany de zao nambarana tamin'ny taona 2024 ny sokafan'ny lanitra Gasikara de avion ray monja no ATR no afaka nanidina nanao sidina anatiny nalefa tsy kelikely ny sidina iraisam-pirenena ka nanao sidina indroa isan-kerinandro izahay sady nanofa mpanamory miaraka amin'ilay fiaramanidina efapolo sy valonjato ny isan'ny mpiasa tamin'izany niezaka izahay ary nanamboatra sy nanao fifampirarahana tamin'ireo mpampanofa avion lasa avion ATR 270 misa efatra ATR 72 misa efatra no afaka niasa ny farantaona 2024 ary nahatratra 570 ny tahany fahamarina mpitaona ary tsy nisy ny fanafoanana sidina anatiny ny sidina ivelany no sedra olana izahay noho ny famila filana teo amin'ny fanofana fiaramanidina fa nahitana vahaolana foana kosa nefa noho izany raha vitanay no ny tana piasa misa efapolo sy valonjato maninona ny tsy vitany izany ankehitriny raha tena misy marina ny finiavana hitady vahaolana tsy ny fanesorana piasa marobe ny vahaolana fa ny fitadiavana avion sy ny fanenana ny fandaniana be fahatany mitady tany maleny any renam-pangady ho an'ny hafa fotsiny ihany lay vazaha io sy ny forongony izy ho no miteny le ao anatin'le olona mpanohana an'le fitondrano no miteny de mamaky fotsiny tsika mametsiny an'le vazaha izy zany daoly nge tenenitsika zany raha itsika zao no nitenen'io hoe DG vazaha tonga de avadio faly ny tena tiako vakina faly raha hitan'ny faly izy any am'le karama an'le vazaha raha ohatra tsy trany am'le CA-ko aiza any am'le karama an'le vazaha aiza le izy zao raso tsy io ka tsy io sa tapitra amin'io raso aloha fa tena tiako hita mihitsiny fa misy resaka karama be raisin'le vazaha zay tsy mbola io faly bon tiako tenenina zany de zao raha itsika hoa no miteny raha itsika no miteny raha itsika no miteny ny tsy fetezan'lay manakarama DG vazaha de tsy ny io fa fielonana io fa manao xénophobe tsika xénophobie ahoana zao ny aneken'ny saina hoe
Nombenao 700 millions tsisy dikany tary le izy Nicolas Dupuis volan-kinapy sa volany zokiolona ny nalainao latsakemboko mipiasa ny nalainao tsisy résultat azo am'le Dupuis ohatran'izany nge le mba fiarovantsika an'le firenena misy gasy teknisianina malagasy eto misy malagasy afaka hanao redressement le jirama le Madagascar Airlines eto na Airmad maromarina kokoa io foana mony any tiako kokoa Airmad satria mbola mampiasa taratasan'ny Airmad nge le Madagascar Airlines misy malagasy be tabe eto mivoaka tamina fianarana tahaka ninona ary nianatra tany ivelany de tonga eto mba hiasa afaka hanavitra an'le Madagascar fa manahirana moa lasa sahirana ny teknisianina malagasy miara-miasa am'le fitondram-panjakana satria tsy manaraka an'le pression sy le revon'le fitondram-panjakana le izy de na manana an'le tena hevitra ara hoe ity ny hamoahanay an'le firenena de tsy tafavoaka le izy de manaratra endrano am'lay baiki-panjakana zany le olona apetraka eny misy lozika ihany satria hanatanteraka zany am'le mission araky ny tadiaviny fanjakana fa izy kosa rehefa anao redressement satria fanarenana nge ny atao na jirama na Airmad de mba manana amin'ny politika everiny fa tokony hahafahana manarina an'lay orinasa-panjakana izy de maninona ianao no mandeha mitady vazaha de ohatrinona ny karama an'le vazaha vola be ny eniko vola be ny eniko tontomota de ny avantage azo ny amin'ny fivezivezena izy sy mivady aman-janaka le vazaha vola zany tokony hahafahana zany manao fanarenana an'le orinasa Airmad na Madagascar Airlines ahafahana mandongo karama mampiasa maromaro ary tokony avantage zay ho fehezina satria rehefa manao politique de l'austérité fitsitsinany de misy zavatra maro be fehezina tsy ny resaka karama ihany ny fehezina fa ny avantage samihafa mba ahafahana mitsinjo an'lay orinasa sy mifampandehanana an'lay orinasa de karama tokony raisina malagasy maromaro vazaray no misitraka azy vola be tsy toko tsy foroana ho izy teneniko amintsika zany de le sombony vakina teo za moa tsy te hamaky an'le ambon'le zavatra ny soratany fa aprisiako tsika mba hijery zany satria ahafantarina zavatra maro be ao anatin'le fanehonkevitra lay tompona ndraiky teo anivon'ny Madagascar Airlines le PCA taloha zany fa namakinay an'ireny sombony reny mba tsara ho fantatra ny amina hoe ay zany kobokoboninao zavatra io fa tsy mandeha am'zay loana de raha itsika no niteny an'ireny de adikitsika hoe be felonana satria tsika mpanohatra zany de hoe inona koa zenareo fa aleo mihitsy ny le ao anatiny no miteny de rehefa miteny ohatran'ireny zany le mba mamoaka an'le zava-misy ohatrany tsy de mifanalavitra ny resaka Kristina Razana Mahasoa ihany nge reny fa ny Kristina Razana Mahasoa moa zany amin'ny filohan'ny teny meram-pirenena azy olombo fidy azy de zao laza izy ny fahitany zavatra iaina vahoaka mahantra ny vahoaka manjaka ny loto manjaka ny resaka inona moa le niteneny teo hoe be da be reo fampanantenana zay tsy tanteraka zany mitovitovy daholo nge le fanehonkevitra iny zao de ohatry ny fanehonkevitra iny zany am'le hoe tena potika le izy no io le vazaha io ozy le raha matoa dao tontomota miresaka kely an'izay gaga tokoa nahitan'ity le hoe avo de avo ny karaman'le vazaha andraso aloha ny tena mampalahelo de 5 taona tiarina ianareo vao tonga asaina am'izany ary rehefa natao le izy raha hoariko amin'ny zavatra nataon'ny filora valimanana hoe vazany de zen'ny jirama sy ny sisa reny olona reny nge rehefa omena kompania ohatran'ireny tonga de ohatrany hoe 300 000 € isa-taona miaraka amin'ny endaminy tesiny etsetretsetra no karama raisiny zany foany reny olona cadre supérieur cadre dirigeant reny amin'ny zavatra ohatran'ireny ka tsy hainao aty ny manao hoe ay ambony be le karamany enao mitatana teo nefa izina be tsy fakahitana am'le ny zavatra ny entana rehetrarehetra raisinao de tohatrany hoe makany amin'ny kontiny zara le entana atao le vazange farafaratsy mbo eo de hoany Madagascar Airlines le vola miditra fa nenao tamin'ny enao mitondra teo makaiza le vola zay nge le tena olana ny tenitenenan'ny olonanao hoe enao tsy marina daholo ny zavatra natao ao anatin'le fitantanana de zao
ohatra ny aty ianao malahelo hoe ay manambotry ny hermady miala tsiny raha ny fahazahoako fotsiny ny attitude an'le olona misy coupure foana nge ny zavatra e hoe manomboka eto tsy rentable ntsony de ajanona izy my mahita an'izay izy my manana an'izay information zay fa tsy ianao hoe ianao marina fa membre ny CA fa izy no directeur général mahita ny atsipri an'le zavatra mahita an'le coupure izy hoe reha vao manomboka eto de efa tsy rentable ntsony de alao ajanona satria ery Madagasikara Airlines sa rehefa tsy manam-bola mbola andeha amoaka vola indray ve aminona antoko de ohatrohatr'zay zay aloha ny fahazahoako an'le izy fa tsy mihevitra mihitsy hoe ay de ny tombontsoana ohatran'izao de nefa mpiasa pliry ny tokony primaire be zany réaction'le rahamato maneho fanehoan-kevitra ity zany fa tsy ao tsara zany fa mijerevo amy saina tsy miangatra fotsiny za tsy miteny hoe de mety daolina nataon'le vazaha tamin'ny andro filora valomanina nge nety le fitantanana ny ery Madagasikara tena velona ny ery Madagasikara satria maninona izy filoham-pirenena tsy manindra ny io DG ny ery mady io hoe tsy maintsy zao no atao tsy maintsy zao no atao tsy manana CA ohatran'le raha matonany eo fanehoan-kevitra ity tsy izy hoe teniteny foana am'izay zavatra ataony na maka tombontso manokana ao anatin'le kompania zay inge ny mahatonga an'io tsy mandeha am'izay loaniny ary indrindra apiako misy tontomota apiako mihitsy inona moa no esprit ny vidianana an'le fiaramanidina ho ampiasain'ny fitondram-panjakana le Volkswagen mba tsy hanaovana réquisition matetika an'le hermady ka misy volana na misy asa tokony ataon'le kompania aérienne na Air Madagasikara de hitondrana ny délégationna malagasy ny sisa de lasa misy fiatona fa zao avela tanteraka hiasa zany le kompania aérienne Air Madagasikara iteny fiaramanidina reto mipiasa avela izy ireo mamelona sy mampiakatra tsara an'ilay défi ao anatin'le olona fa ty ne ny fitondram-panjakana ty misy an'ity Volkswagen ty de ino no nitondra ny délégation ny fitondram-panjakana tam'izay nalehany tontomota de velona le hermady ny fanjakana raha teo koa manana ny fiaramanidina any am'izay déplacement ataony ny délégation miaraka amin'ny fitondram-panjakana déplacement mikaroka izay mahasoa ny firenena samy hafa mako zay tena zay mihitsy nge eto zany reto olo reto 10-12 taona za manao hoe raha misy mpianatra te de nianatra izy mba mety ny double izy fa tsy hoe 10-12 taona izy double fa ny reto olo reto anke ohatry zany tany amy 2009 izy ny teo 2010 ana de zao tsy tatapoka dolo miboinina na midy dolo miboinina solona Airbus ny olona personnel embraer andray avy eo embraer andray ny entina ka ny personnel losol formation boinina no planina hoentinao Airbus avy eo zao de azalahy grave ka ny tsy fahaizanareo nareo ihany no mamoaka azy zay le tena mampalahelo tsisy ifandraisany am'le resaka mpanina alahelony satria tsy marina ny nampanantenana azy hatram'izay fity ny tsy fahaizanareo no avoakanareo eto am'le ery Madagasikara kehitriny na midinareo force one na midinareo boinina ngeny nandeha teto Madagasikara nanao volona nakany am'ny faritra sy ny etsetretsetra vao niditra nareo dozy ny olona hoe sa CR peut-être CR Madagasikara ntsony no natao anarany fa tsy fantatra hoe ahoana zao le izy tsy fakahitana ntsony raha anao volona ianao hoe rapitso amy folo raha lasa eo ianao am'ray misora ny tompo raha misy le volona zany ny zavatra navelany reto mpitondry reto olovana ato am'le Madagasikara Airlines tsisy zavatra mandeha fiadina toerana amy roplanina am'izao hafahafa ihany satria tsy misy lava le volona de ny lalana tena ratsy de miezaka tady vola misimisy ny olona de mandeha roplanina nefa ny roplanina tsy fantatra hoe rovina ny mandeha zay voafe ihany ko ny entana azo entina zany rehetrarehetra zany de mipetraka am'le hoe tsy voafehan'le mpitondry le mpitondry eto ohatrany tsy misy asa mihitsy satria tsisy zavatra mandeha nge zao tsy misy projet hoe miainga akory
fa de miandry le secrétaire d'état anankifito ny everina fa hoe hitantana tsy ao anaty gouvernemanta moa fa any amin'ny présidence zao ny ministra iala makay zary tsika ty mba asehoy tsy ny karaman'le vazaha zay nitendrenareo nareo ny namaritra n'le izy zao nareo mitabataba hoe zao fa nga mpanohatra ny nametraka an'io vazaha io tsy mipanohatra mihitsy ny nanendry an'io ka zay mihitsy ny mampalahelo amin'izy tsy mipanohatra ny nahita sy nitady sy naka an'io tany anisy azy tany izy menaka avy any de zao izy no mitabataba hoe lafo loatra zao hoe miala tsiny re renseignement ananany olona io raha efa mitatana an'le compagnie aérienne izy tsy mitovy amin'ny anananao mpijery eny amin'ny pelozy tsy mitovy fa ananany na ny zavatra ny resaka ifanaovana amin'ny commandant de bord ary rapportenany aminy hoe ka nisy oatran'izao enao tsy mana de enao no mitsikera hoe lafo be ny olona hoe manana fahafana hitantana an'ireno tonga de karama heri-taona no ifanarahana aminy miaraka am'izay condition trano tomobile etsetera fa tonga de heri-taona keto anao ny tabataba hoe zao nareo angeny nanao an'io fa zao alainareo le olona hitatana nareo ny manindrinindry an'le olona de tsy mandeha am'le zeloniny le fitatanana an'le compagnie lasa mivilana tanteraka fitatanana an'le compagnie tatitra fitaterana anabakabaka de lasa ohatran'izao zao ny train hatramina tongavanareo teo tsy nandeha hatram'izao tsy mandeha ny hery Madagasikara pitena ny ezahanareo ho amidy daola ny roplanina sy ny fanana saika ho amidinareo ny trano nisy ny siège ny hermady teo moa ministra Ranjatoelina tamin'ny fotoanandro de nibahana mihitsy nitetikareo hoe hivarotra fa ny fanana ny hermady rehetra saika ho amidinareo daholy zao nareo indray ny mantso hoe vavolombelona hoe piteniny olona ty hermady zay manahirana angely izy tena manahirana mampalahelo fa ny ataonay moa zany de mampafantatra atsika vaoka hoe zany nge re olona no zavatra manjo an'ty fireneny ty tsy misy mandeha am'izay laonny tsony eto fa de zao zany tsy maintsy mimanatsara isika amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka de misokatra androany fametrahana ny tota-taratasy ka hatramin'ny fahavalon'ny volana aprily ny atao zany dia miezaka mandinika sy misaina tsara no avy ny firenena ka tanjona lehibe ho an'ny firaisakina ny azona maro anisa de samy misaitsaina sy mandinika tsika hoe inona zany ny anjara briky ho olo-pireneny ty ho avahoaka ty ao anaty lisy mpifidianana ave raha rehefa tonga fotoana anatanterahana ny adidy amanandraikitra ahoana no tokony ho ataoko efa zava-dehibe zany satria efa misaina ho an'ilay firenena ianao sy no avin'ilay mpiray-tandrazana aminao zany anefa hoy barako amintsika arahinasy zany ny atao hoe fifidianana dia processus io mialoha mandritra ary aoriana dikan'izay zany takina isaky ny fotoana ny zotra ny asa zay apetraka aminao olo-pirenena mialohan'ny fifidianana zao de takina aminao ny anara-masony ny anarinao anaty lisy mpifidianana raha efa nataonao zany mialohan'ny fifidianana zao de efa anjaranao no mandinika sy misaitsaina sahady ny aminy hoe manahoana sy manahoana reo mpikambana eny anivon'ny birao fandatsaham-bato satria lalàna sy fepetra no arahana am'izany mialohan'ny fifidianana zao efa anjaranao mahafantatra ny aminy hoe efa tafiditra ao anatin' zany lisy mpifidianana zany ve mpiaramonina amiko ny tomposa ny ena ny isan'ny birao fandatsaham-bato birao mpifidianana ato anatin'ny fokotany misy mialohan'ny fifidianana zao efa marobe reo olona mivezivezy samy hafa eny am'ireny toerana misy anao reny de efa manana fotoana afaka andiniena ianao ny aminy hoe raha izao ny toerana misy amin'ny Madagasikara izao ny mahazo ahoana ny taranako iza no mitondra sy mitatana kehitriny ary izy reto olona mivezivezy reto azoko ametrahana fanantenana ve reny olona reny efa manana fotoana ianao ahafahana zany mandinika teny zao
eo ampelatanana olom-pirenena ny hoaviny ty Madagasikara ity ka dian'izao de efa ametrahana tsara ny aminy hoe tsy olombelona mandeha fotsiny tadiavina fa olombelona mandeha mitondra atido ka mampiasa an'izany atido zany amin'ny sainana tena izy amin'ny hoaviny Madagasikara de mitena milanja tsara an'ilay atido lay saina amin'ny tena hoaviny Madagasikara na misaitsika azy amin'ny zoma izao zay tsy hanatanteraka fandarana moa tsika zany fa 20 mars amin'ny zoma izao ankalazaitsika zany ahatsiarovantsika marimarina kokoa ahatsiarovantsika ny tolom-panafahana nataon'ny MDRM fa fotoana isaitsainany zany ny amina hoe izao ve no nandrasana tamin'ny tolona nandatsahan'ireo ray aman-dreny malagasy ny rany nitifirana azy ireo mivatana nandatsahana azy ireo teny ambony fiaramanidina nanagadrana azy ireo nampanaovana anazy ireo asantely vozina nandorana ny fananany zany nge nahazo an'ireo ray aman-drenitsika niaro an'ity Madagasikara ty tsy ho entana ny vazaha ina ny frantsay de anjaranao no mandinika sy misaitsaina ho tsarovana le 29 mars 1947 ka ingany ka mba hatsiarotsika ny anatin'ny saitsika any zay mitondra saina mandendeha saina tiako tenenina le atido mandendeha ny amina hoe tena mendrika amin'ny Madagasikara ve zao toerana misy azy zao mendrika vahoaka malagasy ve zao raha fantatrao fa tsy mendrika zany de mitady aka asa sahady ho anao mialohan'ny fifidianana zany mba handinika ny amina hoe ity misy lalana tokony hahafahana manavitra an'le Madagasikara ampiasaina isaky ny 5 taona de ho tanterahako zay amin'ny akabeany fandarantsika amarana azy tontomota dia hitondra ny teny famaranana ny zavatra tiako resahana kely verina kely am'le zavatra ka sain'reto herideo atao ampanina le hoe izy mirehare lany vo tamy janvier manana amin'ny maro anisany Florajoelona zay zany fa zao maninarynareo miororo am'izao zavatra ataon'ny mpanina zao ka zao manentana antsika vahoaka malagasy rehefa milaza hoe iry ny olona ilatsaka ty amintsika de tsy kerao jereo atsipria ny fiainan'le olona fa raha le olona manantena hoe azo tombotsoa avy aty amin'ny fitondrana fotsiny azo malety azo valizy misy vola de anao zay sitrapon'ny mpitondra de ifampizarao zany vaovao zany ifampizarao amin'ny mpiarabelona mba ho fantany hoe tsy tokony ho fidina mihitsy olona io fa tsy asoatsika io fa amelona ny tena ny olona io zay amin'ny manaraka zay amoaka aminareo satria misy namana ihany my teny hoe ohatrohatro zao no mety fomba hitranga fanao an'ireo olona alefatsika tsy kelikely olo izy satria mbola vanim-potoana melohan'ny fifidianana zao fa mbola tsy tonga any am'le fotoanan'le hoe manelihevitra isika hafa manko zay am'izay fotoana zay tontomota eny ka de zao zay fa de zay ny zavatra nambaranay tamin'n'tian'io ty fa zao mivavah mandrakariva fa ny asan'ny satana be debe eto amin'ny firenena de mametraka anareo eo an-tanany tompo zay sy faniry hotahin'Andriamanitra dolo tsika rehetra miraharo soa tompoko eny ary de makasitraka ny namana teknisianina niaraka tamintsika tao ambadika tao zay napita ny sary sy ny feo de misaotra ho anao nanaraka ny fandarana ho an'ny raha-pitsondray ambara zany fa dia tsy misy ny fandarantsika amin'ny zoma 20 martsa izao zany samy manao ny fomba hatsiarovany izany tolom-panafahan'ny MDRM zany isaky ny tokantrano isika samy tsakitsaky ihany koa zany ny amina hoe makaiza sy makaiza ity firenentsika ity makasitraka tompolasy tompoko avy